Patory an-dalambe teny amin'ny petite vitesse niryoana tamin'ny toby fatiriny mangalatra matory an-tsena. Kajikajy sy ny osika mandritra ny fifidianana mailo arana mafy ny fanaraha-masy ny firaisan-kiny. Fifidianana kominaly 424 anomboka ny 10 oktobra hatramin'ny 10 novambra ny fampielezam-tolotra melon'ny Manatitra ny araba tongokilasy tongovavy tonga sehoana ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasana ho mpanajana sy ampitiavana ny tena kanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao manodidina ny fifidianana avy hatrany. Larana faefatra amin'ny bileta tokana ny kandida Ravalomanana Tojo avy amin'ny antoko tsiky Madagasikara mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ny tanàna ho tanterahina ny 12 Desambra ho avy izao. Raha ny valiny Atsapaka natao tetsy amin'ny distrika Antananarivo voalohany maraina teo. Miantso ny mponina Antananarivo ny kandida larana faefatra, ijoro sy iteny manoloana ny tsirariny sy ny faratsy mpanahy misy eto Antananarivo. Milaza zavatra maro ny numero 4 hoy kosa ny Flora Ravalomanana izay mifantoka amin'ny firaisan-kina ny vaza tany efatra. Fanadiadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Mathieu Princy. Larana faefatra ao anatin'ny bileta tokana ny kandida tolotry ny antoko tsiky Madagasikara Ravalomanana Tojo sy ireo mpiray-lisitra aminy mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra izay tanterahina ny 12 Desambra ho avy izao. Ny Flora Ravalomanana iray no nisolo tena azy nandritra ny Atsapaka no tanterahina tetsy amin'ny distrika Antananarivo voalohany io maraina io. Tazomina tsy sokafana. Milaza zavatra maro ity numero 4 ity ary tsy tonga ho azy izany. Vita soamantsara ny Atsapaka eto amin'ny Oveka dia nahazo ny lalana faefatra na 4 fois 2 firy. Zay 8 izy Ravalomanana ihany Ravalomanana zany dikany. Azonareo dia ny 4 koa vazatany efatra. Afahantsika mieritreritra tsara ny vazatany efatra tsy maintsy mirahina tsara daholo. Dia milaza aminareo aho hoe naka ny nanao ny safidy teo zany nanao ny Atsapaka dia nomeko azy. Dia mitovy tsara zany zay ihany no izy. Fisehoana voalohany ho an'ny kandida Tojo Ravalomanana ny androany. Taoriany nanendrena azy ho kandida ny tiako Madagasikara rehefa voasakana tsy afaka nirotsaka hofidiana ny Flora Ravalomanana. Mazava ary entitra ny afatra nomeny ho an'ny mponina Antananarivo. Ny antsoina azy ireo ijoro sy iteny manoloana ny tsirariny sy ny ratsy fanahy. N'Andriamanitra lehibe aloha tsika navita naka ny numero 4 fahotana ho an'ny marina ny mangina sy ny tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy. Averiko fahotana ho an'ny marina ny mangina sy ny tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy. Eto Antananarivo no misy atsika koa rehefa sakanana ny ray aminay dia tonga arivo mijoro izahay. Ary rehefa sakanana ny dadanay dia mijoro ny zanak dada. Koa rehefa sakana marika Ravalomanana dia mijoro i Tojo Ravalomanana. Miary vilay tsy matindray andro. Koa manao antsoavana Antananarivo izahay. Ry arivo lahy, ry arivo vavy, mijoroa ary mitenena fa omba antsika mandrakariva Andriamanitra. Ny kandida avy amin'ny tiako Madagasikara Ravalomanana Tojo, ny kandida avy amin'ny Irmar Ramanantsoa Arilala ary Razana Masindrina natolotry ny tsy miankina iarivo mandroso no tonga niatrika mivantana ny fanaovana Atsapaka androany. Raha solotena kosa ho an'ireo kandida 4 ambiny. Toy izao manaraka izao kosa ny filaharan'ireo kandida ho an'ny Antananarivo renivohitra. Larana voalohany, Ndrina Razana Masy natolotry ny tsy miankina iarivo mandroso. Larana faharoa, Tahina Razafinjoelina avy amin'ny Tia Tanindrazana. Larana fahatelo, Joseph Martin Andriamampiona avy amin'ny RTM. Larana faefatra, Tojo Ravalomanana avy amin'ny antoko tsiky Madagasikara. Larana fahadimy, Monja Riondefo avy amin'ny tsy miankina. Larana fahaenina, Gasikara Fenisoa avy amin'ny Mouvement Gasikara. Larana fahafito,
ary lala raha manantsoa avy amin'ny vovonana irmar. Ankoatra ny ao anatin'ny bileta tokana dia ireo larana ireo no ampiasain'ny kandida amin'ny petadrindrina mandritra ny fampelezan-kevitra. Entiny vanianana amin'ny fandarana manokana ao amin'ny any aminjerim-panjakana ihany koa. Raha ny fantatra dia atonta ny Afrika Atsimo amin'ny herinandro ambony io ny bileta tokana misy azy 7 mianadamianaka ireto. Misy ireo pitsopitso misy tsara fantarina ireo kandida mpirotsakofitiana rehetra mialoha mandritra ary aoriany ny fifidianana iantohana fandriampahalemana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena. Nomena toromarika manokana ireo mpilatsakofitiana androany azony mahafantatra mialoha ireo andanatohatra tsy maintsy araina na tsy azo atao mandritra ny fiatriana ny fifidianana. Paratsika ny fanadady. Araka ny tety-andro mpifidianana, nirosoana androany fanaovana tsapaka ny filarana ireo kandida rehetra manerana nosy hiatriana ny fifidianana ben'ny tanàna ny 12 Desambra 2022 avy izao. Taoriany famoahany voamera maleo tena misana ny fifidianana, ny lisitra ofisialy ny ireo kandida na fen'ny fepetra ta afaka mifaninana amin'ny fifidianana. Vantany vao vita ny atsapaka, ambidira anaty solosaina vetrany ny filarana ireo kandida araka numero azony. Rehefa voamarina fa tsy misy diso dia irosoana ny fanotana ny bileta tokana izay atao any Afrika Atsimo amin'ny herinandro ambony. Vita zay dia mampiditra anazy ao anaty solosaina zay hitanareo io amoahana an'ilay bulletin. Izany hoe marina amin'ny herinandro ambony zany dia hoatota any Afrika Atsimo ny bulletin unika misy an'izy 7 mianadamianaka ireo. Fifidianana madio andraisan'ny rehetra anjara ka tena hitondra fampandrosoana ny fotony dia ny kominina mipaka amin'ny firenena iray manontolo no tanjony. Misokatra ho an'ny adihevitra sy ny sosikevitra rehetra azona manatratra izany tanjona izany ny seni raha ny fanamafisana izy ireo androany. Ny numéro izay azahoantsika tsapaka ihany koa no mitondra ny afisy sy ny fomba fandaharana any amin'ny aina amanjerim-panjakana. Amin'ny kapeny izy io 2 minitra indray mandeha isaky ny kandida avy mialoha ny fampelezan-kevitra. 3 minitra kosa isanandro isaky ny kandida avy mandritra ny fampelezan-kevitra. Dia entaniny isika rehetra mba hanaraka ny lalàna mialoha mandritra indrindra fahoarin'ny fifidianana satria izay no antoky ny fampandrosoana eto amin'ny firenentsika izay firenena iaraha-manana. Ny seni ihany koa araky ny afatra ny biro maharitra rehetrarehetra dia misokatra ny varavarana amin'ny adihevitra sy amin'ny sosikevitra mbola tsy tara sika mandritra mialoha sy mandritra ny fifidianana raisina tanana tompoko. Ho fampandraisana anjaran'ny olom-pirenena rehetra tsy hankanavaka amin'ny fifidianana dia afaka mangataka lalàna ho soratana ao anaty listim-pifidianana eny anivon'ny fokontany misy azy ny olom-pirenena feno 12 taona no mihoatra mbola tsy tafiditra anaty lisitra. Misy ny antanatohatra araina amin'ny fahazony izany miainga avy amin'ny fangatahana fanamarinana fa tsy voasoratra anarana atao anaty listim-pianana eny amin'ny ratsamangaiky any seni toy ny SID sy ny SED ampiarana dika mitovy amin'ny karapanondrom-pirenena sy fanamarinam-ponenana. Aorian'izay dia manao fangatahana didim-pitsarana amin'ny filohan'ny tribonaly ambaratonga voalohany mba hanomezany tsy volana ampiditra anaty listim-pifidianana anivon'ny fokontany. Rehefa azo ilay didim-pitsarana dia entina mivery anivon'ny SED mialoha ny 3 Novambra mba hahazoana mampiditra ny mpangataka anaty listim-pifidianana. Tsy azo atao ny manao izany ampiarahana na kolektif hoy ny fanamafisana. Ka entanina ianareo kandida 7 moa zany ny atoko politika na ny vondrona atoko politika izay nanolotra na ny indépendant koa mba samy nianentana amin'ny olony tsirairay izay mbola tsy voasoratra anatin'izay mba hanaraka an'izay fandaminana izay voasoratra ny lalàna fa article 42 izay averina indray mandeha individuel no anaovana azy fa tsy collectif. Izany hoe so misy alaim-panahy ka hoe anangona olona dia andao fa hoentiko any amin'ny tribunal tsy izay le izy fa le olona concerné mihitsy no mandeha manantona any amin'ny tribunal miteny fa za isoratra dia omeny ny tribunal ordonnance ny ordonnance hoentina any amin'ny chef-site ny seni anaovana ny enregistrement. Maro ireo fepetra takina amin'ireo mpilatsakofidiana sy ny tsara ho fantatra amin'ny fiatriana ny fampilezan-kevitra araka ny lalàna mifeny ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka. Tsy azo atao ny manao fanalam-baraka sy fiantsinady. Tsy azo atao ny fitokanana ofisialy. Tsy azo atao ihany koa ny fanambarana, fanohanana na fanoherana kandida izay ataon'ny mpiasa-panjakana
na tsy mpiasa-panjakana fa misahana asa mbara tonga ambony na vondrom-bahoaka pasitra hitsinjara-pahefana. Tsy azo atao ny fanaratsiana manam-pahefana na faneva-tevana androm-panjakana. Tsy azo atao no mamoaka ny vokatry ny fakakevitra na mivantana na akolaka. Tsy azo atao ny mampiasa ny hira-pirenena, ny fitovo-kaseha-panjakana. Tsy azo atao ihany koa no mampiasa ny sainam-pirenena na ny fambara ho an'ireo loko telo mandrafitra n'izany sainam-pirenena izany. Tsy azo atao no manao teny hipoiranady izay miteraka fifangovona na manakorotana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemam-bahoaka. Ary tsy azo atao no mampiasa ny volam-panjakana sy ny fananam-bahoaka. Tsy mahazo manao fampelezan-kely aman'andraikitra amin'ny tsy fiandaniana. Kandida efatra amin'ny fitopolo amin'ny zato sy fito arivo sy dimy alina avy amina lisitra 7 sy 305 no nekeny seny raha nitatitra tamin'ny famoana ny iray hatramin'ny 8 isan'ny kandida isaky ny komina raha nitatitra ka latsaka hovidiana iray. Ny tombo 9,7 isanjato kosa nahitany fandraisana anjara kandida tamin'ity fifidianana kominaly ity raha mitany tamin'ny 7,2 ny sy ny fifidianana kominaly farany teto Madagasikara. Vaovao manodidina izay fifidianana izay ihany mandeha sady amin'izao ireo kajikajy maloto mendrika osoka sy alabato aneto Antananarivo renivohitra 8 metra antra Razafy Manantsoa filohan'ny vondrona parlementaire firaisan-kina androany. Araka ny vaovao misy famorina sy fokotany avy any amin'ny boriboritany voalohany eny amin'ny antenimieram-pirenena no ny antony tsy fantatra izay efa fandikan-dalàna sahady ho ny fanazavana. Miteraka ayay ho an'ny mpanao politika ihany koa ny fanokafany indray ny lisy mpifidianana. Anamafy ny fanaraha-maso ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izy ireo raha ny fanamafisana hatrany. Adogoavana mila tiany amin'izao fifidianana izao ny ady amin'ny alabato sy ireo kajikajy maloto miseho isaky ny misy fifidianana. Karazana le alabato moa zany ny efa hitanay ny hitany no fantatra fa mbola voketrika vaovao indray tsy fantatritsika. Zavatra misy fotsiny zao dia efa eto boriboritany voalohany ny chef-pokotany rehetra dia voriny ny sobabahoaka anankiray ao anivony antemera-pirenena eny antemera-pirenena no andraisan'ny chef-pokotany izay tsy azo atao zany. Ame instruction ve atao inona ve tsy fantatra izay atao fa amin'ny lafiny fijery politika sy ny lalàna dia hoe olon'ny mpanjakana reny olon'ny rafim-panjakana zany amin'ny fokotany lehibe noso tena mpanjakana zany ny chef-pokotany tsy misy tokony ataony mihitsy any amin'ny antemera-pirenena. Ny manaraka an'izay misokatra ny lisy mpifidianana satria misy andininy anankiray ao amin'ny 270 amin'ny lalàna mahakasika fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka mamela ny olona hisoratra anatin'andray ao anatin'ny lisy mpifidianana maka le attestation de non inscription dia mangataka ordonnance eny fitsarana dia le ordonnance indray no entina manoratra anarana fa tsy hoe iny no entina mandeha mifidy. Izay lafin'izay amin'ny olona izay verso dia azo ekena tsara zany hoe mamerina ny olona ao anatin'ny lisy mpifidianana fa ho an'le ketriketrika hafahafa na eritreritra hoe ampiditra anarana sy anabotsina ny lisy mpifidianana zava-doza zany. Lasibatra amin'izany tetidra tsy izany ireny vohitra Madagasikara ho ny fanamafisana. Mila mailo ary anamafy ny fanaraha-maso ny firaisan-kina 8 metra antra Razafy Manantsoa. Na izany tsy izany manana andraikitra goavana amin'izany rehetra iantohana fifidianana madio sy mangarahara. Ny fangalaram-barina mikimaky misy foana satria enjeu be ty Antananarivo renivohitra ty. Anjara andraikitry ny tsirairay, anjara andraikitry ny antoko, anjara andraikitry ny candidat tsirairay. Afa-tsy hoe candidat ivoray ho atosika sy anaovana mikimaky ohatran'ireny candidat-mpanjakana reny no miseho eto. Dia anjarantsika rehetra ao anatin'izay. Izay manokana efa nahita ny zavatra rehetra aseho dia mailo kokoa mihoatra ny tamin'ny fifidianana sobabahoaka zavatra ho aty. Nanaitra ny maro ary miteraka ady hevitra natotanisana voakany seny. Ny amin'ny filazana fa 7,20 ireo komina manana kandida tokana ny 7 septambra lasa teo kanefa lasa laika amin'ny 26 zany tamin'ny lisitra ofisialy ny voaka omaly. Tompona andraikitra amin'izay zavatra voaka ny seny. Tsy karitra ihany koa ny fanazavana fa efatra amin'ny voalohany no nisy ny ayay ho an'ny mpanao politika ny amin'ny fanilihana kandida. Tompona andraikitra seny amin'ny zavatra ambarany rehetrarehetra sy zavatra vokany. Na izahay koa raha maheno an'le izy fa ho hitantsika miandalana eo fa na teto Antananarivo arenge manahirana ny zavatra misy manahirana dans le sens hoe hatrany amin'ny voalohany dia efa misy olona sakanana tsy avela ilatsaka kanefa miteny ny solotena ny vice président seny hoe andraisany rehetra anjara ty
fifidianana ity kanefa misy olona ilika antrany-am-piandohana tsy avela mandray tsara zao fifidianana zao. Fifidianana manaraka ny fenitra demokratika izany hoe madio mangarahary ekeny rehetra ary andraisan'ny rehetra anjara no mila petraka eto amin'ny firenena ho antoko ny demokrasia sy ny fampandrosoana ny firenena. Resy lahatra ireo kandidaty amin'ny distrika Natsimondrano izay misy kandidat 3 fa maika ny fampandrosoana ny tanàna miainginy fotony. Mitaky fiara-miasa sy fiara-mentany rehetra izany miaingy amin'ny fandraisana anjara feno amin'ny fifidianana sy ny fanaramaso ny fifidianana hatramin'ny famoaham-bokatra. Fanampanazava. Olarana voalohana hatrany ny komina ampitatafika amin'ny lafiny fampandrosoana. Fanamby lehibe napetraky ny kandidaty ao an-toeran'izany. Izy raha teo ihany koa ny kandida larana voalohany raha ny vokatry ny atsapaka nataony maraina teo. Hita taratra izany tamin'ny fitantanana ny tanàna intelo mietaona izao. Nandritran'izay ataontsika hoe fampandrosoana izay dia izay koa resy lahatra fa izay ny larana voalohany teo amin'ny komina ampitatafika. Raha ny fiampidiram-bola amin'ny resaka hoe tena mijerytsika ny compte administratif dia sahana koa milaza izay ny voalohany dia mba hangatanay izany ny fiara-miasa miaraka amin'ny vahoaka. Tsara toerana ny kandidaty ao ampitatafika raha ny fanamafisany. Tsy vitan'olon-tokana nefa ny fampandrosoana raha tsy miara-miasa ny rehetra. Mila antsika izany tena mifidy fa tsy mody mifidy ary mandeha mifidy. Dia manara-maso ny any amin'ny CENI avy eo sy ny any amin'ny CRMV amin'ny resaka vato. Ny mpifaninana manko amin'ny komina ampitatafika dia ahitana ny tenanay avy amin'ny tokotiky Madagasikara ao anatin'ny firaisan-kina dia ao ny mpamadika amin'ny mpanohitra dia ao ny mouvement gasikara dia irahantsika mahalala zany fa ireo olona rehetra ireo dia mba manana tombontsika ao anatiny. Izay ny tenenina ny olona hoe mandroso ampitatafika dia noho tsika aloha mandray anjara amin'ny etra. Ao anatin'ny fahavonona tanteraka ny kandida saingy mba metraka ny aya ihany koa amin'ny fikarakarana sy fiatriana ny fifidianana toy ny fanokafana indray ny lisam-pifidianana ankehitriny. Ny fiomanana amin'ny efa vonona hatramin'izay fa nindro kely fotsiny hoe ity resaka ordonnance ity zany somary manahirana kely amin'ny ety amin'ny finivon'ny fiarahamonina satria miteraka resa be ho an'ny mpiarahamonina miteraka olana ihany koa ho an'ny kandidat tsirairay satria mampiahy le zavatra amin'izao satria misy ny zavatra hoe ara-dalàna misy koa ny tsy ara-dalàna ary miteraka zavatra mifanaofao be izy io ankehitriny satria be dia be loatra le fanangonana karatra manerana ny fokotany tsy eto amin'ny komina be masoandro any fa mifaritra hafa ihany koa dia mila jerevana tsara zany momba an'izay. Ratsaivina manana kandida ny atokotiko Madagasikara amin'ireo komina 320 amin'ny 420 mandrafitra ny distrika Natsimondrano. Tontolo sy marano ihany koa ny atsapaka amin'ny filiaran'ireo kandida anaty bileta tokany. Efa vonona hiatrika ny fifidianana ny kandida rehetra izay samy resy lahatra amin'ny fampandrosoana ny tanàna Natsimondrano. Tsy ho tratra nefa ny tanjony raha tsy misy ny fiara-miasa sy fiara-mientany rehetra. Hitondra fijery sy fomba fiasa vaovao anatsarana ny fitantanana sy fampiroboroboana ny fiainan'ny mponina Ambohizanaka ny kandidaty ao an-toerana. Singa telo lehibe no enti miady ny hoe malala mahavita ary say. Natao io arivo io tsy manandona ny fampafantarana tamin'ny fomba ofisialy sy fitsofandrano ity kandida be ny tanàna ity. Fanadihadiana. Tsy vaovao amin'ny fitantanana ny tanàna fa manana traikefa amin'izany ny kandidaty ao Ambohizanaka. Efa vonona avokoa ny paikady rehetra ety miasa ho an'ity komina ity. Tsy vahiny intsony aho amin'ny zavatra misy eto Ambohizanaka na ho an'ny komina izany na ny fijaliana vahoaka na ny tanora na ireo tantsaha. Vondrona aho satria sady mahalala aho no mahavita asay ijoro irosaka amin'izany hovidiana ho ben'ny tanàna amin'ny Ambohizanaka izany. Singa telo lehibe no enti miatrika ny asa malala mahavita ary say. Sato koa satria tsy moramora ny andraikitra na be ny tanàna zany lehibe ny tanànana Ambohizanaka komina Ambohizanaka misy fokotany 12 tena sary tena vonona satria ireo traikefa izay ananako iaho entiko ary ny fahaizako mifandray aman'olona ho iaho teo
dia ifandraisako amin'ireo mpiaramombonantoka na avy eto toerana na avy any ivelany izay efa misy tokoa ary efa vonona ny ara-asa amin'ny commune eto Ambohijanaka fa hitondra fomba fijery vaovao fomba fitondrana vaovao izay no tiako atongavana eto Ambohijanaka. Natao eo arivo io tetsy manandona ny fampafandalina tamin'ny fomba ofisialy sy fitsofandrano ny kandida ben'ny tanàna na Ambohijanaka distrika n'Antananarivo Atsimondrano avy amin'ny antoko-tsiky Madagasikara. Ny fanindran-dalana tamin'izany ihany koa ny fisaorana nataony ho an'ireo mpiara-monina aminy. Izany vaovao manodidina ny fifidianana fa hivadika lafim-baovao hafa kosa isika atao anatin'ireto fanadihadiana manaraka ireto. Ahitana tompon'andraikitra avy amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly, ireo samban-drara-panjakana samihafa, hoy ny fanazavana nandritra ny atrikasa no tanterahin'ireo rafitra dimy miady amin'ny kolikoly androany tetsy Ambohibao. Fotoana nafanana andinika sy nitondra hevitra na fainganana sy anatsarana ny paikady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Fanampanazavana. Tsy maintsy afanganana ny fametrana ny paikady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara izay voafaritra ao amin'ny lalàna 720 tsipika 20. Efa misy tompon'andraikitra avy amin'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly ireo samban-drara-panjakana samihafa hoy ny fanazavana. Ny endrika isehoan'ny kolikoly atao Madagasikara dia mazava ho azy efa fantatry ny rehetra satria maro lafy anie ny endrika isehoan'ny kolikoly ary ny kolikoly dia ohatrany any amin'ny firenena rehetra ihany amin'ny sehatra rehetra dia mety ahitanao an'izany kolikoly zany ny fisehoany mety samihafa ny ataontsika hoe ny ampleur na ny adiriny zany kolikoly zany mety samihafa na ny toetoetra na ny paipaika fanaovan'ny olona n'ilay kolikoly samihafa. Fa eo moa zany tsika ao anatin'ny famolavolana ny paikady nasionaly vaovao dia misy laminasa anankitelo napetraka. Eo ny fijerevana aloha hoe inona marina ny zava-misy tao aoriana ny fanateterahana ny paikady nasionaly maromaro izay efa nampiarina teo aloha hoentina manitsy ny fomba fijery ankehitriny ary inona no filana vaovao tokony hoentina na paikady vaovao. Misy eo amin'ny endriny maro ny kolikoly eto Madagasikara raha ny fanamafisana. Misy kosa anefa ireo fanadihadiana tsy maintsy atao rehefa misy ny fitarainana sy trangana kolikoly voarahinin'ireo birao-panjakana. Misy ireo sehatr'asa napetraka ny anivon'ny ministera tsirairay avy mba hoe tsika manamafy kokoa ny ady atao amin'ny kolikoly. Ny ady atao amin'ny kolikoly mazava ho azy dia efa faritra anatin'ny lalàna 720 aotra 20 ao amin'ny andininy fa enina moa dia mazava be ny voalaza ao hoe tena tsy ataoko hoe tsy azontsika atao amban-javatra ny fametrahana an'izany sehatra anjara ndraikitra iray zany hoentina manamafy kokoa ny ady amin'ny kolikoly ny fitsirihana sy ny fifanampiana amin'ireo sehatra asa maro samihafa indrindra ny bianco, ny samifina, ny aray, ny CSI izay sehatra natao apiatra sy amolavolana zany paikady zany ka eny anivon'ny ministera maro samihafa rehefa presque misy an'izay daholo ny ministera ankehitriny dia misy an'ireo tompon'andraikitra ireo. Nisy androany atrikasa ny rano ireo rafitra dimy miady amin'ny kolikoly eo ambany fiahin'ny CSI tetsy amin'ny foibeny Bianco Ambohibao. Andravonana iray ny hevitra rehetra azo mandritra ity atrikasa ity ka omena ankatoavany tompon'andraikitra voakasika rehefa vita izany. Mijany eo amin'izay vaovao izay ihany manamora sy mahabe ny trangana kolikoly eto Madagasikara ny tsy fanajana ny zon'olombelona. Tsy voaresaka ary samy manao ny asany teo aloha ny rafitra miady amin'ny kolikoly sy ny rafitra miady amin'ny fampanajana ny zon'olombelona. Saingy hiara hiasa kosa izy ireo manomboka izao ao anatin'ilay paikady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly raha ny fampahafantarana nataon'ny CSI androany. Natomboka androany moa ny atrikasa fankakefitra miainga eny fotony mialoha ny anolorana azy amin'ny vahoaka ny 6 Desambra 2022 ho avy izao. Singa iray mampahazovana ny fanaovana kolikoly eto Madagasikara ny endrika tsy fanajana ny zon'olombelona indrindra ny zaza amam-behivavy. Hatramin'izay tsy nisy fijerena manokana ny fiantraikan'ny kolikoly amin'ny zon'olombelona. Samy manao ny asany ihany koa ny rehetra saingy mafisiny izany ao anatin'ny paikady-pirenena vaovao iadina amin'ny kolikoly. Hiara-iasa ny rafitra rotonta hiady amin'ity fanedribe ny firenena ity. Ka ny ity atelier ity zany dia hoentina anampiana, anamafisana ny paikady-pirenena vaovao
satria ny ady amin'ny kolikoly a dia tsy maintsy mivarina amin'ny olombelona zany, tsy maintsy ny olona aloha no jerena sy ny zon'olombelona inona ny fiatraikan'ny kolikoly amin'izany a ary inona no mety hoe stratégie vaovao entsika sady anatsarana ny zon'olombelona iarovana azy sy ny iadivana amin'ny kolikoly. Taloha zany a ny rehefa miresaka ady amin'ny kolikoly tsika dia tsy nijery loatra ny fiantraikany amin'ny zon'olombelona nefa ny hitantsika zany fa ny misy fiantraikany be dia be ny tsy fahafahan'ny vahoaka zany mahazo ny zoany araky ny lalam-panorenana zany ohatra hoe accès amin'ny fampianarana na ny fahasalamana na ny fitsarana na ny tany propriété zany privé. Ary fantatritsika fa matetika ny tribonaly ny resaka kolikoly dia resaka faux usage de faux sy ny fangalarana ny identité an'ny olona ny état civil. Matetika ny zaza sy ny vehivavy dia tsy misitraka ny zoany satria tsy manana taratasy izy ara civil. Dia zay zany no hojerevana manokana. Tanjona ny ampiena arak'izay tratra sy kely indrindra ny kolikoly eto Madagasikara izay mahazo vana amin'ny sehatra sy toerana maro ankehitriny. Fa ny ady amin'ny kolikoly zany dia efa izay hoe ny ampiena arak'izay azo atao, izay ny tanjona amin'ny ady amin'ny kolikoly ny kolikoly no ataontsika zany. Ngeza be le ady tsy azo tsy afaka hiteny hoe tapitra ny kolikoly amin'izao na ho lany ny kolikoly amin'izao fa azo tenena hoe ity ady atao ty itony ately itony dia ny ampienana faran'izay kely indrindra ny kolikoly. Izay no tanjona tompo. Nanomboka androany atrikasa tematika eo ampamolavolana ny paikady-pirenena vaovao adiny amin'ny kolikoly eto Madagasikara mialohan'ny anolorana azy amin'ny malagasy ny 6 Desambra 2024 avy zao. Pejiny sosialy nesorina tamin'ny toby fatoriny amin'ny alina ireo fianakaviana sy ankonana patory an-dalana teny amin'ny petite vitesse Analakely raha ny fitantarana ny renim-pianakaviana iray Lasibatra. Misy ny toerana nasaina ny findran'izy ireo miala lavitra na Antananarivo. Tsy nanaiky izany anefa izy ireo noho ny antony samihafa ka nanapa-kevitra ny akasisin-dalana sy mangalatra matory an-tsena amin'ny alina mba hisitrihana sy dabony loha. Fanadiady. Mitombo isa ireo patory an-dalana eto Antananarivo renivohitra. Ahitana azy ireo rehefa manomboka maizina eny ny andro eny Anosy, Anosobe, Analakely, Ambodin'Isotry, Tsaralalàna sy ny maro hafa. Feno azy ireo ny sisiny arabe mba ny lavarangana, anelanelan'ny arabe fandehanan'ny fiara, indrindra ny abribus. Zaza amam-behivavy ny akamaroan'ireo patory an-dalana ary vokatry ny fantrana no antony nahatonga azy ireo hoe amin'izany toerana izany. Ho an'ity renim-pianakaviana iray ity, eny mianaka izy ireo patory an-dalana avokoa nandritra ny 7 taona. Manorina trano sachet na avy dia midaboka amin'ny tany rehefa alina ny andro. Mivezivezy mikarama mangataka kosa rehefa atoandro. Ny olana misy aminay zany izay matory etsena, izay nefa tsy any amin'ny centre, tsy any amin'ny ninina fa izay tena mijaly, tsisy fiainana vanina, fiainana efa tianay zany fiainanay mba hivoatsy. Izay eny etsena zao zay toy nge izay amin'ny valo matory, hanina tsy hita. Ny fo amin'ny 5 maraina dia efa mandeha an'izay dia ety amin'ny sisiny ety mipetsaka dia mianjy hariva an'izay dia ohatr'izay foana. Fa mitsinjoka izay tena mitsinjoka taolana tsy mahita fitsonjoana. Petsaka fotsiny ny ataonay mangatangataka amin'olo izay no nanany zanakay hanina. Avy any ambanivohitra mahitsy no misy ny fiavin'izy ireo. Niakatra sy nitady vola aty Antananarivo. Hatramin'izao anefa tsy nahita mangirana ary mbola ampidediavana azy kanefa tsy misy mandray. Mitsindroka taolana no asan'izy ireo ary mivarotra izany. 5 taona izay ihany nanomboka natory etsena, samy nantsokany anay. Le asa tsy mahita ianao, hitady asa ianao tsy mahita hoe inona ny asa ataonao satria ianao maloto dia tsy tian'ny olona. Izay zao raha fa ny ambanivohitra anay afa mahitsy. Fa ny lehibe koa efa maty daholo dia tsy fantatry ianao hoe aiza zany ny lova hipetrahanao ankoho na aiza na aiza. Eny amin'ny petite vitesse no toby fatorian'izy ireo miaraka amin'ny fianakaviana hafa maromaro. Voaroka tamin'ny toerana nefa izy ireo ka tsy misy isitrihana intsony. Tsy maintsy mangalatra matory an-tsena atoriany ankizy ny fanazavany. Lavitra ny toerana amindrana azy ireo ka tsy maharesy lahatra azy. Dia afinjany amin'izany tanàna Meritsetosika niny, le tanàna be da be. Dia izay nefa izay fiainanay zanakay be zanako izao 5. Dia zara andeha hoanina zany karama mba hoanina karama ataoko any hanina hoanina.
raha hoe amboly zany mbola roviana vokatra vao vokatra dia ina zany no fivelomanao any maro be ao ary mbola misy namanay marary matory atsy amin'ny sisiny etsy misy be da be mihitsy any sasany efa le mody aty amin'le sebaty dia ary sasany zay zao mbola mitsoka matory etsy anay satria zay tsy le mitambatambatsoka koa tonga dia miady foana dia alohanay miverina matory etsy ana miafona trangy iray mila vahana ny momba ireo mpatory an-dalana lasa miteraka tahotra ho an'ny fivezivezy ny fisian'izy ireo manampitrotraka ny fofona sy ny loto avy alan'izy ireo amin'ny toerany tobiny amin'ny alina lasa vesatra ho an'ny fiarahamonina ihany koa ny fisiany ireo zaza sy ankizy tsy manantsiny tsy afaka mianatra ka lasa mpangataka eny an-tsena manampy amin'ny fidiram-bola ny iray aman-dreniny Favao ny fanatanjahantena ny zoma 12 oktobra ho avy izao no hiatrika ny ekipany Gambiny Bareny Madagasikara. Misy ny drafitra sy paikady vaovao apetraky ny mpanazatra hiatrana izany lalao izany. Na dia ho aza ny fareseny Bare dia mbola manana herintsika isika raha mandresy amin'ireo lalao roa hifanandrinana amin'ny Gambia ireo raha ny fanazavana. Ao anatin'ny fiomanana hiatrehana ireo lalao manaraka ho fiadinan'ny tapakila CAN 2025 Mbare Madagasikara. Nilaza ireo mpamakafaka ara-panatanjahantena fa isan'ny lesika tamin'ireo lalao roa natrehana ekipa pirenena ny tsy fahampiany fanazarana ho an'ireo mpilalao sasany. Taratra ihany ny fahabangan'ny toerana poste 6 izay tokony hanamafy ny fanafiana. Azo lazaina ho tombony ho an'ny ekipa pirenena malagasy ny lalao izay fanatrehana amin'ny Gambia ho hiatrany ny fanazavana. Tombony be ho antsika aloha zany ny fananantsika hoe double confrontation le fiainan'ny indromy sesy amin'ny Gambia fa tsy hoe tamin'ny Comore na tamin'ny Tunisie indrindra fa hoe Gambia izay azo atao tsara ny mandingana anazy na dia manana mpilalao tsara ary izy tompo-toerana milalao any amina club amina fifaninanana avolenta any amin'ny Premier League azo atao tsara ny mandingana anazy fa fotsiny mila matotra tanteraka amin'ny famatorana inona moa amin'ny fanomanana inona le matotra amin'ny fanomanana tsotra be mila mpilalao tsika tena le hoe ao anatin'ny lalao daholo ny mpilalao zay le match dans le champ zany ny mpilalao rehetra ho antsika ho ampiasaintsika amin'ity fifantsanana ho an'ny andro efatra faran'ity indrindra ho an'ireo double confrontation amin'ny Gambia zany mpilalao tokony ho en forme no hitantsika mijoro eny ambony kianja ny olona antsika tamin'ny fiainana tamin'ny Comores tamin'ny Tunisie ane dia izay tsy fampiany lalao an'ny mpilalao mijoro eny ambony kianja zay somary tsy fahamezantsiny io mandray roa satria tamin'ny voalohany mbola voaingana loatra ny nanomboka ny saison ho an'ity taona tompilalaovana 4-20 ty zay zavatra zay dia efa misy fiatraikany be ho amin'ny mpilalao aloha zay mbola tsy ao tsara daholo fa roa manarak'izay manana mpilalao tsika tsy ampy match reny tokony hojerena momba an'ireny mpilalao tsy ampy match reny zany manahoana no avin'ireny amin'ny fioanantsika amin'ny Gambia nanahota ihany koa ny fahabangany ny poste 6tsika i Clément Couture zany tsy teo nefa raha teo izy nanampy any fisiany Joanji lay poste 10 kelitsika vaovao iny nisy zavatra nafinaritra be mety niseho teo ampovoan'ny kianja teo zany rehetrarehetra zany mila jerentsika sy mila omantsika tsy afaka mipetrapetraka amin'ny mpanazatra ao anatin'izao fanomanana ny lalao amin'ny Gambia zao sady ny fotoana koa tsy lava be. Mbola azo avotana tsara ny fizorana makany amin'ny fandresena amin'ireo lalao ireo ho hiatrano ny fanehoan-kevitra ny tena zava-dehibe dia ny tsy famitsorana ireo lalao rehetra hatrehana fa mila mandrisy hatrany ny Bareny Madagasikara. Tena manana betsika fa tsy azo avototra ny isa enina rehefa tsy avototritsika ny isa enina mametraka antsika ho isa 7 aorinan'izay dia afaka milamindamitsika mandamina ny ambiny roa farany fa raha sanatrian'izany misy ray vototra amin'ireo sarotsarotra ny fandidina manjary lasa mivavaka ho an'ny faharesen'ny afitsika anavotana ny fandehanantsika fa ny tsara indrindra tsy avototra ny isa enina. Ny 12 oktobra ny 14 oktobra izao moa no lalao iaonan'ny Madagasikara sy Gambia ao anatin'ny andro fahatelo iakarana amin'ny CAN 2025 7 ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy ny 17 amin'ireo efa tonga any Casablanca ny 10 mbola andrasana. Lafimbavao hafa tanteraka kosa indray manintona ny sain'ireo olona mampiasa sy mamboly azy ho haingo anatiny sy ivelany manome aingam-panao an'ireo mpanakanto mpanao hosodoko poeta mpanao sary sikotra ary haingotrano ny antra sy ny lokom-boninkazo manintona mamoaka akora fiarovana ho an'ny voniny sy ny taovan'ny voninkazo antsoina hoe sinapiny izany fitaovana izany na ihany koa hoe fandika olfaktoriana ahita maso mivoatra amin'ny tontolo ihany io singa farany io ary tena mahaliana olona maro
ohatra amin'izany ireto hitantsika amin'ny sary tsy akiteniteny ireto izay manana endrika hafakely arahoany. Manintona ny sain'ireo mampiasa sy mamboly azy ny haingon-trano anatiny sy ivelany, manome haingam-panao an'ireo mpanakanto, mpanao hosodoko, poeta, mpanao sary sikotra ary haingon-trano ny anitra sy ny lokom-boninkazo. Manintona, mahoaka koa raha fiarovana ho an'ny voany sy ny taovan'ny voninkazo, antsoina hoe sinapiny izany fitaovana izany, na koa hoe fandrika olfaktoria na hita maso. Mivoatra eo amin'ny tontolo iainana io singa farany io ary tena mahaliana. Amaranana ny fampahalalam-baovao ny maresaka any ivelany. Miantso ny mponina Florida hiala amin'ny toerana misy azy ao an-toeran'ny filoha Amerikanina Joe Biden manoloana ny fandalovan'ny rivo-doza Milton izay mitondra rivotra hatramin'ny 700 kilometatra isan'ora. Sokajina ho isan'ny rivo-doza mafy indrindra amin'ity taonjato ity Milton izay tafakatra 5 amin'ny Marjefy. Fanadihadiana nataony kantoniaina mijoro Foziasy ny aro-tanjona. Sokajina ho rivo-doza sy mafy indrindra ny rivo-doza Milton izay amely Florida amin'ity taona ity. Rivo-doza lehibe sy mampidi-doza i Milton ho an'ity taonjato ity. Tao anatin'ny 20 ora dia niala tamin'ny sokajy voalohany ka tonga amin'ny sokajy fahadimy ambony indrindra i Milton. Araka ny fampitandremany National Hurricane Center, ny talata lasa teo, ahina ho 10 isanjato hatramin'ny 70 isanjato ny fampitehana aorian'ny fandalovany izay mitondra rivotra hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Iverina fa ny andrefana morotsiraky Florida no idiran'ny rivo-doza Milton ho hatrany ny NH. Avy any atsimo andrefana mankany avaratatsinanana amin'ny Golfe du Mexique ny lalàny talata lasa teo. Niteraka fahavoazana ara-materialy vitsivitsy izany. Manoloana izay toe-javatra izao dia niantso ny mponina any Florida ho maily sy hifindra toerana ny filoha Amerikanina Joe Biden. Ahina ho roa avoeny noho ny fahavoazana tamin'ny fandalovana rivo-doza Helena manko ny zavatra ateraky Milton. Hoarahinao vetrany aoriana izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana Global News. Ny sampana fampahalalam-baovao kosa tongokilasy sy tongobavy manome fotoananao rampitso amin'ny ora mahazatra. Veloma tompoko. Full.